Salama daholo a, salama daholo tsika rehetra amin'izao harivarivan'ny andro zoma manifaika izao. Manifaika tokoa satria na am'zao zao raha mbola mafana, tsy afenina fa de tena mafana be tokoa ny andro a, ka de inga anie mba ahafahana ohatran'izany koa ny vaovao sy ny zavatra ifampiresahantsika eto. Salama daholo i akory aby, akory anao monsieur président sy ny karazany. Tsy hanao resaka serasera sy ny hoe culture androany a, satria efa nanao tsika ankeo hiresaka momba ny 777 na 777 de hiresaka ihany koa tsika momba ny rencontre-ny Poutine sy nga Trump. Raha misy fanontaniana nareo a, afaka manontany tsy olana, gidihana koa izy any amin'ny atongavana any amin'ny tena hoe hevitra mety sy mampety ny fantaratsika. Zao ny olona zany a misy alohan'ny tena hidirako amin'io zany de aleo maka lesona kely. Ny olona zany rehefa hoe tena anohana zava-dehibe zany a, dia tsy minegliger mihitsy ressource humaine teneniko zany. Tsy maninona koa ndaoko hoe logistique na moyen financier na moyen technique na intellectuel, fa tout me part de l'homme, de zay mahatonga an'le izy hoe tsy minegliger mihitsy ressource rehefa manao zavatra. Nanaraka ny préparation an'io préparatif zany a nio fihaonana androany any Alaska io ny tenako zany, satria hitako hoe anana valeur historique ary ce sera un événement, je ne dirais pas planétaire, fa événement historique ihany koa io rencontre ny entre ny Poutine sy Trump io, satria ny tena moa zany rehefa hoe mikirakira amin'itony fanaovana gazety sy ny investigation tony dia tsy de mety loatra amiko zany, ary zay principe napetrako mihitsy ny hoe hanao fandaharana ohatran'izao ianao a, de nefa lazain'ny hafa ihany no tantarainao a, nefany tokony asehonao mivoatra mihitsy zany, na mivoatra moa zany ny filaza zany, vous mettez en exergue votre manière de travailler, d'investiguer, de procurer des informations ayant valeur de renseignement. Ça intéresse mes followers, mes suiveurs, ary io no mahatonga anahako indraindray ako, ary tena tsy indraindray fa voanikeo zao zahako no miresaka amina olon-dehibe a, de hozako hoe zany eo a rehefa atao ny définition, par définition tsy lanceur d'alerte ahy, manao ihany aho indraindray satria tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny le asa atao zany, fa ny tena marina aho sensibilisateur a, satria zany nisy niantso aho rehefa nandeha le resaka filoham-pirenena Romain iny zany tamin'izany andro hoe veliko ho faty ary novonona mihitsy, ary tsy namelan'ny vahoaka raha tsy tratrany, de nisy niteny hoe tena betsaka ozy ny olona miorikoditra mihaino an'ireny
ary tokony ho tonga saina olon-dehibe io. Zay ho any ny antony anaovana an'ireny ny ampitandremana ny hafa, indrindrindrindra andriamatoa Andry Rajoelina aho hoe diso lalana ianao ry tovolahy, fa ny tena mety indrindra ho any tena solution de zao ny zavatra tsy nety tsy vita hatramin'izay, akotrana ny ohatran'izay fa lanin'ny mpiaro improvisana nataon'io iny koa fampisehoana ny vahoaka fa en fait hoe ianao ry vahoaka ny tena tompon'ny hery, ianao ry vahoaka ny tena tompon'ny tanjaka, ianao ry vahoaka ny tena tompon'ny fanjakana, ianao ry vahoaka ny tena tompon'ny fanapahan-kevitra. Satria tsy mino aho hoe manana 10 millions andriamatoa Andry Rajoelina aho fa tamin'ny andron'ny Nicolas iny mahatratratra ny 10 000 personnes, 10 000 fonctionnaires miasa ho anazy manao ny renseignement sy manao ny raha matahora sy ny repre zay zany. Fa rehefa tonga ny fotoana hoe ozy le Romain hoe eto ianao ny farany, eto ianao ny stopy, de eo amin'le toerana fanaovany kabary isan'andro, rehefa ilaza zava-baovao izy mandritry ny adiny 2 no nanitsana ny vahoaka azy, ary teo voatsapan'ny Nicolas fa tsy miaraka aminy intsony le vahoaka satria tsy nanan-keo be intsony. Zany hoe fanampitana zany, fifampitezaina mba hampahafantarana hoe ry vahoaka, mafy hoe ianao ne ny tompon'ny hery, ianao ny tompon'ny fanjakana, ianao no mampatonga an'ireo bandereo mafy be, na ianao koa no mampatonga an'ireo malemy. Fa rehefa ianao aza tsy taitra de reto aloha zany le Nicolas gasy, fa zay ny sitrapon'ny rehetrarehetra. Sensibilisateur aho ary marina fa manao analyse prospective, zany hoe milaza ny zavatra mialoha hoe zao ohatran'izao. Isaoran'Andriamanitra aloha mbola tsy de tena diso loatra tamin'ny fanadihadiana sy ny zavatra niseho ny tenantsika, satria ity zavatra ity koa anie tsy de hoe entina ilazana abobo na hoe mahita an'Andriamanitra alohan'ny biby moa zany na biby tsy karazana. Tsy zay le izy fa misy paramètre, misy information, misy renseignement be dia be ahafahanao miteny zavatra anankiray sy miformuler phrase anankiray vao tonga am'izany ianao, surtout ny hoe analyse prospective izany. Tsy maintsy misy fototra ingana ary palpable physique réel io fa tsy manao spéculation ohatran'ny sasany fotsiny hoe satria betsaka ny olona manao spéculation no miresaka amiko, dia rehefa teneniko izy hoe spéculation zany teneninao zany fa meo ny fototra ingana zany de eo daholo ny olona nitaraiko. Ka ny resaka Trump sy Poutine dia raha tianareo fantatra de hoe tsy ny se léser, LESER, moyen mihitsy nga Trump, ohatran'izay koa nga Poutine zany amin'ny resaka fanomanana an'io fihaonana androany io. Zany hoe fa tena samy vonona zany izy mindralahy. Tsara ihany ny malala hoe mba olo loatra ny ahoana moa zany no manodidina ny nga Trump, de olo loatra ny ahoana koa no manodidina nga Poutine. Tena lazaiko anareo za zany faly hoe misy prof tam'izany andro anatin'ny tsy kabinetra fa ny olona manko rehefa hoe
conseil spécial any Maison Blanche zany. De ao aorinana eo izy manana presque fonctionne ohatran'ny hoe gouvernement mihitsy, de manana conseiller maromaro izy ao aorinana eo. De mafaly azy zao rehefa mijery ny document hoe hoay ity profinay tamin'ny resaka zany hoe parcours en négociation tamin'izany atao hoe Harvard zany. Tamin'ny première formation an'izany na ny voahan'izany voalohany sy ny hoe tena nampalaza anazy ary tantarako aminareo de ny nampiasain'ny andriamatoa Jimmy Carter ireo experts en matière de négociation, prof na formateur malaza be manko ty hoe formation ty fa tsy filaza zany amin'ny niveau ambony fa mpianatra auditeur de ny mpampianatra ndao ngamba lazany hoe conférencier fa reo nivoana prof dolo. Dikan'izany parcours en négociation ce n'est pas une formation ho an'le ramatoa kely zay satria mifangaro le zavatra amin'ny fomba filazana azy. Ary tsisy professeur manao parcours initial zany koa rehefa amina niveau na professeur. De fa ianao zany mahita oy eo am'izay vao mainka ianao zany motivé manao an'le recherche fa zao ianao zany on va dire hoe za zany influence occidentale na américaine zany noho zay le parcours zay. Fa tena zao kosa teneko anareo ny ahy zany rehefa hoe tena hitako hoe mety na matezitra ny afara de matetika miteny hoe tsy rarako natezitra ary nareo fa rehefa mety de mety. Fa za tsy afeniko anareo fa manaiky ny diplomatie russe manaiky ny diplomatie russe satria teneniko anareo enjana be le tena fiainganga Lavrov mpanolontsaina manokany nao ministre ny affaires étrangères ka zany raha zany milaza azy any andriamatoa Vladimir Poutine tena mahay le rangahy tena mahay ary mba miangavy anareo mba jereo parcours sy ny background-ny zany mieritseritra hoe mety le rangahy iny ny futur président ny Russie sy raha ohatra indray andro any mety tsy hoatsony Poutine sanatria fa manaiky satria ny antony de zao niala avy any izy tonga de am'le akanjo misy soratra CCCP. Ny antony ilazako an'izany de zao misy olona tena io zany tsisy milaza hoe officiel na tsy officiel fa misy olona zany tena milaza hoe ny tena olona akaiky sy mibitsibitsika ao amin'ny sofiny Poutine dia Alexandre Dugin. Anaovinareo recherche zany Alexandre Dugin zany de intellectuel russe ary zany ny tompony doctrine hoe raha lazany hoe doctrine na idéologie eurarisme. Inona ny dikan'ity le eurarisme ity eurarisme ity zany zao eurasisme azafady tompoko fa tsy hoe eurarisme azafady ialako eurasisme. Izy io dia doctrine géopolitique na idéologie politique néo-impériale na impérialiste russe zay manambatra amin'ny Russie sy reo sovietika taloha ao anatin'izany tadio tena nalehibeazynga Alexandre Dugin mihitsy le champ d'action naverina eo anatin'izany reto firenena romanina zareo
Salamo reto. Ary no tsara tafiditra ao anatin'izany ny greka. Ny dogisme zany na ny eurasisme dia mametraka tsara ny Eurasie, zay manko lay izy Eurasie, ho entité continentale anankiray hafa mihitsy. Hazadino ary lazaiko aminareo tsara androany fa nanomboka tany amin'ny taona 730 nefa nanomboka fampifréquenté andriamatoa Alexandre Dugin sy Poutine. Spéculation ny filazana aveo hoe akaiky ny Poutine venga Dugin Alexandre satsy akaiky. Kanefa dia zao andriamatoa Dugin, c'est un intellectuel russe très influent ary izy ny figure clé néo-eurasisme. Ao anatin'izany ny fangalana ny Ukraine ary zay mampamaily ny Européenne hoe ho récupérer Poutine daholo par le bien ny conseil Dugin ary ny fahaizan'ny Lavrov ny diplomatie tonga avany izy zany tonga de fa ninona zany koa zao raha alina tonga de fa mialany ny CCP. Ary ambadika moa zany Trump miteny hoe raha tsy vitandroany ny cessez-le-feu de tezitra ozy ary mety hiala loha ho azavaiko momba an'iny rehefa aveo. Fa tsara ihany koa nefa mahafantatra hoe ato ambadiky Trump koa misy olona enjana koa, misy olona enjana koa ambadiky Trump ary tokony ho fantatry ny be sy ny maro hoe efa nisy anie ny fihaonana matetiky ohatra hoe tany amin'ny 11 février. Raha ohatra ve meko nareo zao ohatra hoe ministre ny affaires étrangères gasy ve na hoe izy reny conseiller spécial ny André Rajoelina. Raha ohatra zany tena hoe hiteny ianao zany hoe raha ohatra zany tsika zany mba manao extrapolation, izy reny mba conseiller spécial ny Rajoelina hoe miainga tsy misy. Izy reny ministre ka manana gabarit international ao amin'ny équipe Rajoelina mialatsiny aminao madame Rasaka fa tsy hainao. Tsy misy. Io zany le fahaizana mifidy olona. Ao anatin'ny mpanolotsaina diplomatique de ny teneniko teo zany raha ohatra zany zay raha sata zany no any Russe, firy zay nakany Russie zay y compris Kapsily tsy niraisin'ny Poutine nefa président n'assemblée, président na chambre manko zany Sénat satria tsisy dikany kitiba tsy manana valeur na hoe notoriété internationale. Raha tsiraka tam'izany andro raha ohatra hoe andeha ho any misy fotoana de hoe tena engaviana mihitsy hoe tsara ianao mba tena irinay ianao mandalo aty. Farafahakeliny indroa intelo mahita Corée ohatra zany. Mba tsara miresaky tsika anaparité rehefa any amin'ny ONU de tonga ny ambassadeur mitondra message hoe mila resaka aminao anaparité ny ohatra Kadhafi, ohatra mangataka reny aratsiraky iresaka amin'ny tsy tadidiko moa tamin'izany Boris Eltsine sa iza tonga de ok. Amindreo fotoana zao na hiteny anglisy raha tsy an'le présidentsika ahoana ny ahafahany eo amin'ny olona. Misy olona ao anatin'ny ekipa ninga Trump zany
Steve na Steve Witkoff. Steve Witkoff na Steve dia c'est une personnalité influente ao anatin'ny mondiny fitsarana associé amina cabinet d'avocat matanjaka izy. Ary izy dia avocat an'Andriamatoa Trump amin'ny resaka investissement real estate, zany hoe investissement immobilier zany sy ny karazana. Fa ny mahasamy hafa n'ity nga Steve Witkoff ty, marina fa misy an'ry izy ty teo Kate na Kef Kellogg na Kellogg, misy an'ry Marco Rubio zay secrétaire d'État. Fa nga Steve Witkoff de tena atiky, mbola misy koa raha ry Massad Bulidos moa izy teo sa izy anaran'leraka iny teo au conseiller koa, meko anareo rehefa avy eo. Fa mahasamy hafa an'ireo rehetrarehetra amin'nga Steve Witkoff de zao. C'est l'homme qui murmure et qui peut dire merde, mialatsiny ataoko miteny an'izany amin'Andriamatoa Trump. Inona ny anton'izany ary inona no mahatonga an'izany? Nga Massad Boulos, libanais Massad Boulos io, ary rafozany Tiffany, zanaky Trump. C'est un multimilliardaire libanais, fa manana nationalité anankitelo moa izy, frantsay, américaine ary libanais no nationalité nga izy izy teo zafady toko nga Massad Boulos, afangaroko amin'ny Mossad foana manko ny anaran'izy io fa Massad Boulos. Ka izao nga Steve Witkoff de zao tsy nanary an'ny Trump mihitsy ary fidèle tamin'ny Trump. Eny fa na de tao anatin'ny tena hoe creux de la vague, enjanara izy saky nidiadra, izy nanaovana perquisition reny ny tranony tamin'ny Miami, ary ny fanenjehana anazy sy ny harcèlement, satria miteny hoe marina izy nadiso, fa ny zava-misy ny teneko, harcèlement judiciaire nataony nga Trump teo foana nga Steve Witkoff. Miaro azy ary tena niasa mihitsy ny cabinet d'avocat zany. Nga Steve Witkoff de tsy manana formation manokana momba ny diplomatie, fa zao na hoe formation manokana momba ny négociation, fa avocat mahay izy ary anisan'ny olona tena atokisan'ny Trump. C'est un fidèle parmi les fidèles. À 3000%. Alohan'io ary jerena mafin'ny diplomatie russe, alohan'io fihaonan'io de efa farafahakeliny Andriamatoa Steve Witkoff inefatra no niona tamin'ny Andriamatoa Poutine. Afaka manome daty anareo aho ohatra zay tonga teto am-pelantanako, ny 11 février 2025 il a été reçu officiellement dans les États-Unis. Ça vous a tany à Russie, ça vous a échappé. Mais il y avait un dossier épineux entre ny Rosiana sy ny Amerikanina tamin'izany andro zany, talohan'izany, de anisin'ny resaka dossier Mark Fauzel. Zay nilazaina fa mitazona possession ana drogy, nefa ny tena marina
Nga Marc Fosella dia pitsikilo amerikana. Nga Steve Witkoff no négociateur top voan-tao nafana nitondra nga Marc Fosella tamin'ny jet privé nga Steve Witkoff. Mbola tany ihany koa izy ny volana avril, mbola tany ihany koa izy ny volana mai. Raha tsy diso amin'ny volana avril izay no fanefany donc indimy zany avril mai, indimy izany ny tany ary niona tamin'ny Poutine chaque fois. Zao an, Andriamatoa Steve Witkoff, il est plutôt porté sur les affaires, sur le business. Zao zavatra lazainy Andriamatoa Steve Witkoff. Alohan'ny anampiana pays ozy izy, alohan'ny anampiana firenena anankiray ao anatin'ny ady, de tsara aloha aiza business plan. Inona ny tiantenena zany? Inona aloha ny fanarahana? Ary tafiditra ao anatin'ny fifanarahana ny exploitation des mines zay tena manana ny Ukrainiana ao anatin'izany terre rare. Ary ino izy teo olona tena hoe matanjaka araboly, multimilliardaire manko le rangahy ty taty aoriana satria lasa nanana trano sy building be dia be taka amin'ny trano koa izy, dia efa mieritreritra sady izy ny reconstruction any Ukraine. Miaraka amin'ny Ukraine sy miaraka amin'ny Russie, le business se fout complètement de qui va débourser, mais le business doit se lier, sinon doit se lier par des instances crédibles et fiables. C'est les années. Tady dio fa no ingia Steve Witkoff nampidirin'Andriamatoa. Parcours particulier ny Steve Witkoff an. Nanampany Joe Biden izy tamin'io crise io. Fa même pas lany 24 heures Poutine tonga de nomeny. Tadiavinareo document fa hitanareo zany. De rehefa un moment isaika vita ihany fa hoe ohatry misy hoe izy zany. Fa tena farany ny zavatra nitranga de zao. Nga Kef, c'est un général loyal vis-à-vis de Poutine, non, de Trump, Kellogg, Johnny Kellogg reny zany, no évincé, tsy hoe voaroaka tanteraka, fa lasa niaina ny portefeuille-ny, ary nga Steve Witkoff ny lasa mpanelanelana. Zany hoe, araka teneko hoe mafy le diplomatie russe. Le Amerikanina foana zany makany amin'ny Poutine zany fa nitady ihany zany depuis zany manao recherche, manao investigation hoe izy kosa so tena Rosiana alefan'ny Poutine mihaona amin'ny Trump tsy misy. Ankoatran'ny diplomatie nanelakelany eny zany, tsy mbola nahena hoe Lavrov nihaona tamin'ny Poutine. Mbola tsy naheno an'izay fa miala tsiny tompoko. Fa izy zany zany tonga de le hoe CCCP. Soratra eo amin'ny tratran'ny nga Lavrov à quelques heures ni sommet.
Inona zany nisy an'io sommet io? De zao tonga de lazako anareo araky ny teneniko foana tamin'izany andro. Nisy namako zay manko tena niady hevitra tamiko mihitsy hoe tena izy zany de tena toko tena fantatra mihitsy hoe tena resin'ny Ukrainianina ny Rosianina. Moa zaho taminazy tamin'izany hoe ny grand oa tsy maintsy miresaka foana autour d'une table avant que la guerre ne soit terminée, sinon ne reprenne de plus belle. Fa raha zany Ukraine zany ao manofo raha andresin'ny Rosianina zany. Nofo zany ao. Il faut chercher ailleurs hoe inona no mahatonga ny Amerikanina izay arỳ amin'ny 5 kilometra Soledad ary. Kalalao moa zany 5 kilometra kalalao ary no miditra hiaro amin'ny Ukraine. Nefa ny Rosianina zavatra legitima mihitsy ny iarovany firenena hoe efa akaiky loatra anay nareo zany tsy manaiky zay ampidirinareo otaniny zany ny Ukraine tsy manaiky an'izany zay kanefany ao anatin'le Ukraine zany aza adininareo amin'ny géoéconomique fa tout ce qui est exploitation de terre rare any any États-Unis najanona daholo ny ankabetsany de ny any Afrika rangaha alaina de mampiady ny entre autres Rwanda sy Congo io izy makaty amintsika io hoe veloma io any Ukraine koa misy ngeda be amin'io ny terre rare mine sy ny karazana et en plus ny fitaovam-piadina efa déclassé lafo kokoa manapotika azy sy mitahiry azy toy zay bradena amin'ny Ukrainianina hoe ty raha 4 milliards de dollars ny vidiny ty alefanay aminareo 2 milliards de dollars. 6 milliards de dollars ty efa nanan'ny Amerikanina 4 milliards de dollars zao ny Ukrainianina. Baky mitrosa. Kanefa ny rehefa jerena le contrepartie atsy ambanin'ny tany atsy tsy mampiotsona akory amin'ny valorisation andreo arena ambanin'ny tanindreo les guerres rehefa aveo. C'est-à-dire que la guerre elle est ce qu'elle est, elle est là. Chacun a de leur côté leur motivation. En économique, en stratégique. Ny zavatra hitsanga zany de hoe ahoana zany ny voan'ny fivoriana ralina. Ny voalohany indrindra aloha ny anantena hoe afa-po de tsy misy zany sady tsy ho afa-po ny Amerikanina no tsy ho afa-po koa ny Rosianina. Zay nahatonga ny Rosianina tonga de natakeny be androany de nanaovany com mafy be hoe lasanay daholo reto lasanay reto. Dikan'izany aza mitetateta miteny aty aminay ajanao ny cessez le feu. Fefa nametraka ny Rosianina tany aloha tany hoe zay tany azonay de tsy miverina intsony. Ny Amerikanina tsotra be out of recording iny ara fa raha ohatra lasan'la zany Ukraine de la zany mandongo vidin'ny fitaovam-piadina anay ok izy zany tsy olana zany ohatrino mividy fitaovam-piadina an'la 6 milliards de dollars
8 milliards, 10 milliards. Ok, qu'est-ce que ça est? Bien, hein? Je prends, je prends en 40. Une question, je garantis aussi, je Poutine. Je m'engage, je m'y engage. Ianareo dia tsara zany dia zao e. Raha zay le izy zany a, c'était un gentleman agreement ty a. Aveo mifankalalana e! Tsy resaka olona hoe tsy mahalala ny hoe ngia Trump tonga amin'ny fitondrana dia tsy nisy miposety ngia Poutine. Samy mahalala an'izany daholo na ny renseignements généraux américains raha fa tsy miteny fotsiny. Ny rosianina moa amin'ilay diplomatie de silence tsy midendaka. Raha i Andry Rajoelina angamba filohan'ny Rosia tena tratran'ny hoe tsy mahazo miteny hoe efa namono teny iny, maty iny a. Ny Andry Rajoelina VCR vita tokanana. Ny olona miasa. Possible zany mety misy resaka ao hoe ngia Zelensky efa vita mandahy. Tonga dia mijanona avy hatrany ny fitifitifirana raha ohatra ka manaiky nareo Amerikanina ka mi-imposer fa hisy ny élection présidentielle. Dia amin'izay fotoan'izay ampetraony olonar-pitidina zany fa dia felahy zany misangaro fa penina volanay. Dia pour la reconstruction et pour le monde dia samy manao daholo tsika rehetra. Tianay ny olonay ampidirinareo anatin'ny gouvernement. Tian'izao tsy maintsy misy pro-américaine ao. Zany hoe zarazarain-dralahy ohatran'ny sandwich zany, zarazarain-dralahy ohatran'ny sardine. N'attendez pas à ce que les grands ils vont se chamailler, ils vont se battre. Amin'ny zavatra hoe azon'ny hifanarahana. Tianona ho azo ny fitondrana. Dia aveo ilay olona mireconnaître ny hoe za sensibilité russe a. Ok fa on n'est pas contre hozy izy Trump. Fa zao za mangataka aminazy zany hoe asio cesser le feu. Je cesse le feu hozy Poutine à partir du moment là mametraka hoe asiana ny élection dia midémissionne le probablement mananao négociation kely ihany ny tenako. Fa zay ny fahitako an'io. Mety izay ny haingo eo. Personne ne sera satisfait et personne ne sentira pas comme étant perdant dans l'affaire. Zay zany rehefa mihaino an'ireto olona manao analyse zany amin'ny fanaova-gazety européenne, tena miala tsiny reto fa ils sont perdus. Ils sont déphasés. Tena dégoûté anao zany na enan'le rangahy ny teny hoe alohan'ny karako tamin'ity pupitre ty a. Manana namana any a Russie. Manana namana any a Kiev hozy izy fiteny azy. Marina ve leso a? Marina ve io hoe presque 20% amin'ny territoire ukrainien lasan'ny Rosiana. Zao mihitsy ny navaly le akamo avy any Ukraine. Efa panika ato ozy. Fa raha fandehan'izao zavatra zao ho alain'ny ery ambakin'ny Kiev mihitsy. C'est vrai c'est difficile hozy izy fa tonga dia vao nampiasa grand moyen kely fotsiny ny Poutine tonga dia vita le tafika ukrainienne. Problème anie raha zokiny be hozy izy le ry dia zao hozy le akamo. Misy ny mercenaire hozy izy. Fa ny vola efa manomboka tsy tonga any amin'ny mercenaire. Ary ny olona andeha hiady aty a Ukraine, ny olona mitaona ny olona efa hiady dia samboriny eny an-dalana andeha. Ohatran'ny samy dokotra hoe ndao miady.
Kivea zany olona tsy motive le izy za tsy hoe anti-Ukraine nao zay. Fa hitako efa misy zavatra tsy mandeha le zavatra io zay. Ka apetrako zay zany hoe ato ambadika zany misy an'le nationaliste eurasisme avy amin'ny hoe Eurasie zany fanakambanana jusque hatrany Grèce, Roumanie, reto pays baltika musulman reto tsy karazana zany ngeda be ne zany e. Dia hita ary mahita zany hoe manaraka ny hevitry ngia Dugin ngia Trump na de tsy miteny ary izy officiellement hoe mpanolotsaina spesialy ko. Ary ny Amerikanina de zao ny azy resaka tombontsoa ho an'ny fireneny tsy sosiany intsony ny resaka dissuasion amin'ny resaka armement fa manana advice aoriana hoe zany ny tsy azontsika zany de zao sady mizara eto zany no mampita efa niova le géopolitique zany en matière de stratégie. Taloha zany raha ohatra hoe niakina tamin'ny japonais na hoe niaraka tamin'ny japonais ny européanina de nisy ny amerikanina de ohatrany hoe takotakona teo ny zavadrehetra fa niova le izy satria tsy napozony zao tany amin'ny taona 70 de rangataka tandrezany hoe 90 zany financement tamin'ny FMI ny Rosiana de nilaviny FMI de ozy ny Rosiana hoe hitany latsara ary zany. Vous connaissez pas la Russie. Au bout de 30 ans démontré fa vitany le développement tsy nila ny FMI. Apitaky aminareo hoe niova le paysage géostratégique et économique et politique satria les poussées économiques sy le montée stratégique militaire zany koa ao anatiny économico militaire si l'on peut dire an'le pays antsoina hoe Chine de tsisy mahasakana fa na ny économie anao ao tanàna vitan-dralahy à distance ampénétrer azy aty Frantsa fotsiny zao de zao monopolisen'ny sinoa ny tabac zay tabac visavizana de lasa sinoa daholo. Isaky misakafo ny olona tia na eto ambonin'ny tany de zao raha olona 10 misakafo firy amindreo misakafo sinoa faravakely ny 7. Eritrereto an'izany le domination io nefany miaraka amin'ny Rosiana tsy zakanyzao tontolo zao mihitsy zay anti-russe sy sinoa ary BRICS ny nanaovana an'le anarana m'échappé anazy fa jereo ny manuel nanaovana an'le pont lavabe mampitohy an'ny Russie sy Chine zany hoe tsy mila volana miodikodina gauche à droite fa de miasa ny canon ary Chine zao no anisan'ny firenena mahavita camion tsara indrindra eto ambonin'ny tany amintsika miteny zao na io Mercedes io ara dépasseny zany hoe le paysage zany miova dia
voatery le américaine sans qu'ils ne le disent hoe basy fitaovam-pidiana eo ihany fa raha ohatra tsika tsy manana koa fitadiavana ny ivelan'ny États-Unis dia ho sahirana eto tsika menakavy satria ato idirany terre rare noho ny environnement de nefa tsika tokony ho leader mondial zany amin'ny resaka teknôlôjia ilaitsika le Ukraine, ilaitsika le Rwanda na le RDC, ilaitsika le Madagasikara. Zay no mahatonga antsika hiditra am'ty resaka triple sept ty. Aéronef. Raha misy fanontaniana nareo hatreo aloha zany afaka manontany hoe salama tompoko tomponareo mampitovy satria mitokana WC nefa pretra tao Fianarantsoa zay lava sy fodinina mbola ratsy ny lalana. Bon hiditra am'le triple sept tsika zany zay mahatonga ana miteny hoe idiratsika io satria zao ankoatran'izay mety révélation avokako eto azoka avoaka satria possible mety hoe fofantatry ny public kanefa ny raha ny fahitako ny zavatra mandeha de mariany ny tsy mahafantatra fa lazaiko. Ohatra fotsiny zao hoe miova le géopolitique zany raha il y a 25 ans, 30 ans de cela, 40 ans de cela, reny boinina triple sept miainga avy any Cambodge. Andeha hiampita ho an'ny Iran reny de efa potika teny am-panidinana reny. Tsy misy zavatra lazaiko atsika zany. Tsy vita moramora io resaka hoe violation na embargo io satria tena raha misy olona zany eto ambonin'ny tany ary mamindro io mamindro io. Raha misy olona eto ambonin'ny tany ka manana comportement avadiky ny Européenne manko le izy. Avadiky ny Européenne le izy hoe taneo fa misy an'izay koa surtout ny frantsay tsy de tia amerikanina. Ary ny amerikanina koa tsy de tia frantsay satria atao amin'le toetra hoe mety tsara velatria. Fa ny amerikanina am'le ianao zany raha ohatra mipetraka ny malagasy mipetraka any États-Unis de tonga de malala am'ty teniko ty. Za zao mipetraka aty à Paris tena tsy mitovy mihitsy par rapport amin'ny hoe tam'izany fotoana mipetraka tany États-Unis. Tsy mitovy. Eto Paris ianao za tsy tena dépaysé ianao. Fa ny pression de tena tonga any aminao daholo. Tonga any aminao daholo ty pression rehetrarehetra ty. Pression amin'ny fiainana rehetra zany. Meko ohatra anankiray nareo fampizarako amin'ny nanareo roa raha tonga de mahalala zany mipetraka aty Eropa ty. Tena farafahoriana mihitsy nareo rehefa modiny any. De ny réflexe manko de tsy maintsy manokatra boîte aux lettres. Inona indray reto message reto? Inona indray ty? Indrindra moa fa rehefa misy recommandé zay izy de suspense. Mizaka mangidy mihitsy ianao manokatra ny courrier io ho anareo zay d'accord de assureo marina zany. Za anao tsy mahasokatra anao fa meko amin'ny madama any. Réclame téléphone, réclame jiro.
Reklama rano. Ahoana ny cheminée efa vita contrôle ve? Ny inona ty chaudière n'inona? Charge be dia be, pression be. Par contre, za tsy miteny hoe tsisy zany any États-Unis. Ka za miteny anao fa any États-Unis ianao, le comportement est différent. Le comportement est complètement différent. Za aloha mbola tsy mipetraka tany New York ka tsy haiko. Za koa mbola tsy mipetraka tany Washington ka tsy haiko. État de Floride no nipetrahako. De nandalo kely un moment tany Saint-Louis, Chicago sy ny karazany zany, Minnesota. Oui, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Zay mihitsy marina any an'ny fenitra. Mississippi. Fa tena teneniko anareo fa quand vous habitez aux États-Unis, c'est comme si le monde vous appartient. C'est comme si le monde vous appartient. Zany hoe raha tonga aty Eropa zany ianao, de ohatran'ny hoe conquérant mihitsy, manana le attitude conquérante zay ny américaine. Zay lazain'ny européenne hoe orgueil. Ary zay le orgueil zay no tiako hoentina aminareo, zaraina aminareo androany hoe tsy vita moramora. Ny hoe embargo napetraky ny américaine, de no gaspilaka ary no miraitsiko makoba ao anatin'izany. Nisy fivorina androany mo larobia, non, zoma androany. Ty le révélation tamin'ny herin'ny androany dia nisy fivorina tany États-Unis. Non, lakamisy dia fivorina nreto expert au niveau ny kabinetra amin'ny resaka sécurité nationale. Azadiny fa tafiditra anatin'ny resaka sécurité nationale ho an'ny Amerikanina. Zany resaka Iran zany satria ny extrapolation zany, na ny ramification zany, na ny démembrement zany, tsy voandroany ny Amerikanina no miteny hoe ireto no financer an'ireto. Mba tsy ahitako loza miteny an'izany eto. Jereo Manuel, efa au moins depuis 30 ans. Rehefa nandeha ny fivorina, de anisany voaka tao anatin'ny synthèse hoe tokony hitarina. Jereo tsara, tokony hitarina ny sanction financière ho an'ny Madagasikara sy Cambodge, satria tany Cambodge le izy niainga. Zay lazaina zany, lazain'reto expert fa firenena incontrôlable. Ahoana hoe on a la fleur, firenena incontrôlable. Tsy any amin'ny hery journal ianao nahita an'izany fa tsy maintsy mba nisy kely fiainana mipetraka tany amin'izany hoe be kitan'izany, de malala hoe ato no tokony hiteny an'izany. Tady an'le izy manko za io fa
Be loatra koa le dossier atao anatin'ity ordinateur ty dia eny e, tsy maninona zany fa na sady zao koa manko tsy tiako zarainy tokoa ny sotrako zany par rapport am'zany fa hitatsika eo tonga zay maha-prospective any atsika hoe hitarina ozy izy les sanctions financières zareo zany reto expert na intervenant en matière de sécurité nationale tamin'ny heran'ny lakamisy io incontrôlable Madagascar et Cambodge incontrôlable qui dit Cambodge zany manko rehefa vita tsara ny rapportko a ka raha tonga any am'le tanjona tena eritreretintsika azy le izy raha sitrapon'ny tompo de eo nahitanareo hoe tena miasa tokoa tsika ary tsy mipetrapotsiny ny zavatra nalefa ho préalable de efa nisy mivaly faly am'laza aminareo zany sambony voa zao a préparatif ny départ amin'ny FBA ho an'ny Madagascar io réunion io anisan'ny briefing io zany hoe izao na izao na izao ary rehefa resaka sécurité nationale zany tsy ny NSA irery any National Security Agency fa miaraka ao ny CIA sy ny FBA sy ny hafa ihany ko ka raha am'zany sehatra no mivoaka ny hoe hitarina sanction financière de tsy maintsy miakatra eny ambony Brown Andriamatoa Poutine tsy maintsy tonga eny ampelantanany Andriamatoa Masady Boulos le Masady Boulos manko no mandraikitra ny Afrika ary io ohatrany hoe raha noatra ny Trump ihany koa io satria raha fozany zanany vavy de zao no zavatra lazaiko anareo c'est les préparations des réunions androany zoma lakamisy larbi alina no tonga sy ny diadina atao Madagasikara ny FBI anankifolo ny totalin'io misy vehivavy ny fonctionnement ny ohatran'io manko ho an'ny firenena matanjaka de misy manao tena hoe Afrique de l'Est na Afrique australe de zao lazaiko anareo Afrique du Sud amin'ny ambassade ny Afrique du Sud misy olona avy amin'ny FBA maromaro izy ny ao mandraikitra ny Afrique australe ny amin'ny ambassade américaine koa aty Madagasikara koa misy anankiroa izy ny ao fa ty délégation tonga ty zany de nisy avy any États-Unis de nisy avy any Afrique du Sud anankifolo ny totalin'ireo zany hoe ny olona zany manomana tsara aloha reto zany de milaza film n'est pas dit ka tsy hoe iona amin'ny filoham-pirenena reo de avy videtaka le filoham-pirenena ny raisiko niona izahay mihitsy no nanafatra an'io non zay no natonga anany teny tady tsara ny teniko indray andray manao déclaration officielle ianao Andriamatoa filoha fa le filoham-pirenena tsy nanao fa ny premier ministre nanao
mila amin'ny fanampian'ny gouvernement américain amizay amin'ny alalan'izay ratsa mankaika amin'ny fanaovana ankety amin'io. Nge Andry Rajoelina tsy nanao an, nefa je m'adressais à Andry Rajoelina. Ny premier ministre nanao déclaration à l'issue ny passation natao tamin'ny Ramonjavelo. Déclaration de mise à disposition de ces hautes personnalités politiques, sinon de l'État, suspecté amin'ny affaire io, ny tokony nataon'ny filoham-pirenena. Tsy nanao filoham-pirenena, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? De rehefa mihaona amin'ny filoham-pirenena zany ndretsy de hoe ireo zareo tonga za mihitsy nibaiky ny premier ministre nanafatra an'ireo que nini. Tsy mipetrapotsiny Rakotomalala, tsy mipetrapotsiny zay. Marina fa tsy maintsy misy zaraina amin'ny vahoaka satria ny vahoaka miaraka amiko dia maromaro amin'izy ireo no misponsorisé anahy, manampy anahy mamelona an'ity fandaharana ity, mandony avocat. Dika zany zay tena hoe tena sao de mieritreritra nareo fa zany lazaiko zany ny zato isan-jato ny zavatra tokony hitranga. Tsy ampiraha isan-jatony zany. Tsy azoko natao ny teny hoe am'izao reo olonareo no avy eo ary reto ny isany izabo ny membre de délégation zany, tsy azo atao zany. Il n'est pas dit hoa hoe ka tsy hoe mitady fihaonana amin'ny filoham-pirenena izy zao. Tsy visite de courtoisie zay. Ary raha ohatra itsika malagasy zany mieritreritra hoe hisy arrestation, personnellement je ne pense pas. Ieno sy hanao fanadihadiana hoe ahoana ny procédure, ahoana ny processus mihaly eto de atongavana eto amina zavatra anankiray. De s'adresser amindreo le tompony andraikitra voalohany na faharoa na fahatelo ireo olon'ireo. Hanao fanadihadiana am'zany. Mody izy aveo de any am'izay izy miformule ny zavatra rehetra, vérifier ny véracité ny zavatra teneninao, izy koa mievaluer ny sincérité, de zavatra anankiroa no mety hiseho. Pression diplomatique zay tsy voatery ho fantatry ny vahoaka hoe atao zay atanteraka an'ity, fa raha tsy zany avoakanay ty, fa zao ty ndray mitoraka ty tsy maintsy hoseho ampisehoana ho fanta-bahoaka zay satria izay lalan'izay ny lalantsika eto amin'ity fandaharana ity. Ary amina structure enjana fa tsy hoe n'importe quelle structure tsy rahan'ity fandaharana ity akory ny lazany détail am'izany fa amin'ny toerana tena hoe mendrika sy miconfirmer ny notoriété tsika. Aseho atsika tsara am'izay fotoana io fa miasatsika ho an'le firenena ary manompo mitady ny zavatra tadiavin'ny malagasy, tratratsika mitandrina arabasoa arabatsara, Andriamanitra mandamina zavatra rehetra.
Mamelona fisaorana fa de hitanareo ngambany a zao ena hoe tena misy orange io zanako tsy mahalala an'zany hoe orange na an'zany misy mavomavo tsy mahalala an'zany ny zanako fa de zao itanareo hatramina bac vie privée re zany sa vie publique ndraindray ny teny aminareo hoe na polo na takon'inona manahira anany zany hoe mpanomponareo zany ohatrany hoe tsy miady zany tonga eto de eno ny zanako izy io ka ty moa zany ny ankizy efa zarona mijery budget de au lieu de hoe mandeha vacances de menazy ny budget vacanceny a de mandasa izy androany zany hoe mba hanao shopping ozy izy ka izy manao shopping ty a vidana amin'ny polo papa anaovan'ny papa fandariny tohana kely satria tsy afeniko anareo nefa le polo miady zany a no le tombony loatra voatavo e de misy aty amy kibo aty le izy miantona mahamenatra na manao an'lay zareo de efa zay moa zany efa nividanany ahy io za tsy miteny hoe ampy io na tsy ampy fa tsisy zavatra ampy zany eto ambonin'ny tany raha résumena zany de zao les hommes clés autour de cette rencontre entre Poutine et Trump, en dehors de Poutine et Trump, zany, hein, on doit citer, on doit parler de Steve Witkoff. On ne peut pas oublier, on ne peut pas oublier non plus Alexandre Dugin, même s'il n'est pas implicitement ou officiellement conseiller spécial du président Poutine. Ary hitandreo moa fa ny olona ao anaty sadao cabinet na kabinety matetika raha ohatra filoham-pirenena miainga tsy misaina ny tena henony ary zay ny tokony izy reo tsy voatery hoe olona mitovy firena politika aminao fa na olona hoe tena contraire anao mihitsy ara mba hampandroso ny fitondrana sy ny fitantanana ny raharaham-pirenena de ilaina ny mihaino ny rehetrarehetra ilaina ny mihaino ny rehetrarehetra ny amin'ny ranonef gety tsika ny namorona an'zany ary marque déposé zany am'izao raha izay ny filaza azy dia efa tonga any Madagasikara nanomboka tamin'ny fakomaly alina raha tsy diso a ny délégation ny FBI misy avy any Afrique du Sud izy ireo misy avy any Washington non avy any États-Unis directement folo ny totalin'izy ireo ary misy vehivavy tsy mikaroka fa tsy ny tsara sy ny mety aminareo no tanjoko am'ty fandarana ty ka de raha mahafapo anareo araky ny teneniko foana dia mametraha kely anamboaratsika ny avokatsika ena tsy maninona koa na fangalana etaeta fotsiny ara fa tena tsy nisotro rano mihitsy teo a ho an'ny mpanomponareo tsy maninona zany mba heritseretana izy fa mba olombelona ihany koa izy mba mirevy ihany koa izy veloma tokoa finaritra mametraha kely ataoviny abonnement fa sixième maromaro nareo YouTube fa ohatrany somary taraiky nareo tatata je vous aime tous et toutes na moa zany vehivavy ny tena be mpanaraka ato ndavana veloma